Mialoha amintsika ny teny amin'ny soratra masina mba hiary lavaka feno. Saoranao zahay Andriamanitra renao fa mbola ny teny sy miresaka aminay toy ianao amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny teny velona mitondra aina ho anay any izany. Ny fanahinao any hanazava ny teninao ahatatoavanay izay tianao mampitay aminay. Ary ny fanahinay any hanazava-tsaina sy ny fo amam-panahy ho tonga tranombolaka ampiroborobo ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, teny tonga mofo manaonay izany vavaka izany. Misaotra tokoa. Amen. Zao dia hiaraka hianisina anatin'ny teny soratra masina sika. Zany dia fika amin'ny Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Jeremia toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hitantsika zany dia ohatsika amin'ny anarany. Tonga tamiko ny tenin'i Jesosy nanao hoe: asa ny fony anao tsy mbola niforoko tany an-kibo nefa fantatra, ary asa ny fony anao tsy mbola teraka nefa namasiko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa aho indrisy Jehovah Tonga indro tsy mahay mandrahateny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehovah tamiko: aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra ny raha tamay ianao, ary izay rehetra nydiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa mombanao hamonjy anao aho Jehovah. Dia naniditra ny tanany Jehovah ka naniry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: indro efa nataoko ambavanao ny teny, ary izao manendy anao zao andro amin'izao hanapahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanolotra sy hanjery sy handraka sy handotana ary hanorona sy hamboly. Epistily surat Pauli ho an'ny Romanina, toko faharay ambin'ny folo. Romanina toko faharay ambin'ny folo fahatsitika eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Ahoana azy izay mitady azy Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo.
tafirinany no nahatonga famonjena ho an'ny Jekolisa mba hampiarina azy ary raha fatapitohinany no tonga hareny zao tontolo izao ary ninienany no tonga hareny Jekolisa mazafany hafenony fa ianareo Jekolisa nitenenako koa satria apôstôly Jekolisa aho dia mankalaza ny fanontoko raha misy azo mampiarina ireo fanafatsinay ihany mba hamonjeko sasany aminy fa raha ny fanariana azy ny fampihavanana izao tontolo izao tsy fisangarana amin'ny maty fa ny fandraisana azy ray masina manamasinany amin'ny fahavalana ny tena amin'ny fahavalana. Amen. Hira valatelopolo ataontsika fisanganana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha jerena levako malala izy manisy eran-tany kehitriny dia ampona tanteraka izao tontolo izao tsy manam-polazaina manoloana ireo loza samihafa izay efa miatrana sady mbola mananontanyna ianjany amin'ny firenena na any amin'ny firenena matanjaka izany na ireo firenena tonitony indrindra fa ny firenena manitra izany indrindra rehefa malala nahatonga an'Andriamanitra namoa ny sain'olombelona amin'ny alalan'ny fanirana ny mpaminany fiangonana koa ny fanandrika amin'izany zao perokopa nofidina andraisantsika afatra izao dia ny Jeremia ty voalohany andiny efatra katrana andiny fahafolo izay favakely fanompon'Andriamanitra teo izay manasongadina indrindra fa tonga any amin'ny famonjen'Andriamanitra handresena ireo zava-mety teradoza ho an'ny firenena arak'izany ava ny loahevitra milaza ten'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra maneho ny famonjena Andriamanitra maneho famonjena afatra telo no raisitsika ao anatin'izany loahevitra amin'ny zavatr'Andriamanitra izao. Efatra voalohany, Andriamanitra maneho famonjeny mitaiko ny mino hanao ny asany. Andriamanitra maneho famonjeny mitaiko ny mino hanao ny asany. Ao amin'ny andiny fafito rehefa malala no ahitantsika izany amin'ity bokyny Jeremia ity. Ity androana dia mahitanatsika mikatra soratra masina azahoantsika miaina ao anatin'izao fianona ny ten'Andriamanitra izao. Jeremia mpaminany rehefa malala fony izy 13 taona izay tena tao anatin'ny fampanarana tanteraka natsontoko
sady nobaiko ny tompo hanao ny asany. Zany dia tamin'ny taona 300 talohan'i Jesosy Kristy. Ny tanjony dia zao hoe hanavotra ny firenen'ny Joda. Petraka ny fampitariana raha malala hoe inona ny antony nahatonga an'Andriamanitra nibaiko azy hanao ny asany. Inona ny antony nahatonga an'Andriamanitra nibaiko azy hanao ny asany. Tsotra ny valo ravaka. Satria mahita loatra ny famonjen'Andriamanitra eo amin'ny firenen'i Jeremia amin'ny alalan'ny fampihavanana aingana eo amin'ny olona sy Andriamanitra. Koa dia nataon'Andriamanitra sady nibaikony tamin'ny alalan'ny teny hevitra dia hevitra tokoa Jeremia. Ka tao anatin'izany mibaiko izany avao dia tsy tokony handanika intsony Jeremia mpaminany fa ady atsarona dia mankatoy izany zato isanjato. Satria inona ny antony avako malala? Antony telo mahatonga izany. Ny antony voalohany avaka dia Andriamanitra efa nahafantatra amin'ny Jeremia mialoha. Hitantsika zany na dia fadimy tapany voalohany dia milaza mahakasika an'izany. Dia tsika olombelona avaka dia miankina amin'ny zavatra dimy ny fahafantarantsika na ny fahatsapantsika. Dia ny tanana, ny maso, ny sofina, ny olona, ny vava. Fa mihoatra lavitra n'izany kosa raha malala ny Andriamanitra. Efa nahalala ny tsitsika Andriamanitra, efa nahalala ny tsitsy Jeremia izy mialohan'ny hafantarantsika azy. Ary nahalala ihany koa izay hiafarantsika. Zay ny antony voalohany. Fa ny faharoa ihany koa raha malala Andriamanitra efa nanamasina antsika mialoha. Andriamanitra efa nanamasina antsika mialoha tapany manaraka an'ilay tapany voalohany amin'ny fadimy raha malala dia milaza izany. Izany hoe olona miavaka sady voatokana eo anatrihan'Andriamanitra isika. Ka dia manana ny maha-izantsika eo anatrihan'ny hafa. Ary ny antony fahatelo dia zao Andriamanitra efa nanendry antsika mialoha ho mpaminany. Andriamanitra efa nanendry antsika mialoha ho mpaminany. Izany hoe ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra ary voatendry mialoha ny fisiny. Ka tsy salasala intsony ny ampiantsoan'Andriamanitra sy ny baikon'Andriamanitra handeha hanao ny asany. Izany no hita amin'ny Jeremia mpaminany eto raha malala. Ao anatin'izay salasalana zay avao dia avy antsony izany miainga amin'izay rehetrany isika dia anaiky. Ka iteny hoe ity aho irao ao. Satria avao tsaroa fa ny tompo dia efa nanendry antsika ho fahazavan'i Kristy sy ho famonjena hatrany amin'ny fahamatana. Ny asa apôstôly 1:7-8 raha malala dia milaza an'izany. Mazava raha izany fa miakatra voalohany dia ny hoe Andriamanitra manao famonjeny ny efatra voalohany avao mibaiko ny menana aminy hanao ny asany. Noho izany avao dia izao ny hoe mieteza hanaiky ny tetron'Andriamanitra isika. Tanterano baikon'i Jesosy araka ny teny fahefana izay tonon'ny mpiandry ao anatin'ny Satrifoaza. Dia marika ny fadimy ny 1:20 hatramin'ny 1:20 raha malala. Fa ny afatra faharoa avao Andriamanitra manana famonjeny manome toky fahombany mely. Manome toky fahombany mely. Ao amin'ny fahavalo raha malala no ahitantsika resaka momba izany. Fiondalana iray lehibe teo amin'ny tantaran'ny firenen'i Joda avao ny firotsahany Jeremia antsehatra hanohy ny fanitsihana izay nampinatesan'i Josy mpanjaka. Indrindra fahatazana teo amin'ny lafiny ara-tsosialy, ara-pivavahana ary ara-politika. Izay hita fa tena manano sarotra tokoa ny hitondrana ny afatr'Andriamanitra eo anatrehany na manoloana ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Ary manao sarotra ihany koa ny hitondrana ny afatr'Andriamanitra eo anatrehany vahoaka mafiafika. Dia ny vahoakan'i Israely izany. Ary tiatian'i Jeremia ihany koa avako malala
ny firenena Babiloniana izay rehefa fahirana Jerosalema tamin'izany fotoana. Noho izany rehefa tena sarotra ny fiatrehan'i Jeremia izany fitondrana ny asan'Andriamanitra izany. Kanefa rehefa manao dia izao hoe manome toky Andriamanitra. Manome toky Andriamanitra fa homba azy mandakarena izy sady ara-dalàna ny Jeremia ka hiaro azy. Hitantsika na ny fahavalo tena lazan'izany rehefa fa homba azy sady hamonjy ny Jeremia. Noho izany rehefa dia izao hoe tsy mora ny mamais'Andriamanitra satria tena mavaivay fanenjehana nazan'i Jeremia tamin'izany. Izay taonan'olona hibebaka aingana sady hierina an'Andriamanitra. Jeremia teo nitondra ny afan'Andriamanitra teo anaty fitondra fanjakana izay nasika tamin'izany fotoana izany. Ary indrindra ihany koa ny fanjakana sy ny fisorona tamin'izany dia nitaona ny vahoaka hanompo Andriamanitra tsy izy. Sarotra rehefa tena sarotra ny manala ny vahoaka ary sarotra mandesy lahatra ny vahoaka tamin'izany. Kanefa rehefa Andriamanitra hamonjy atsika, rehefa Andriamanitra hamonjy atsika dia vitany kristiana izany, vitany nino izany amin'ny alalan'ny toky omen'Andriamanitra nino amin'ny famonjen'Andriamanitra ny mino. Moantsika kosa rehefa malala dia izao hoe tsaroa fa tsy mandendeo azy antsika velona sy isika nisy izay mbola velona ankehitriny. Tsy mandendeo azy ny antom-pahavelomantsika sy ny antom-pisitsika. Fa nina rehefa hijoro sy hosay ary hiteny hitondra ny teon'Andriamanitra io mpitondra fanjakana, ny mpitondra fivavahana izay hitarika amin'ny vahoakan'Andriamanitra hanompo Andriamanitra tsy izy. Izay hitantsika misy, izay hitantsika ny fisezana ankehitriny. Dia arak'izany rehefa matokia aza matahotra sahiny mijoro hanamesan'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra. Fampoatsika ny fanomezan-toky omen'Andriamanitra atsika dia ny famonjen'Andriamanitra atsika sy ny fomban'Andriamanitra atsika. Izany natonga Jesosy Kristy rehefa nanome toky fa homba mpianatra rehefa andeha hiaraka izy ho any amin'ny lapan'ny fanjakana. Ka nanome toky izy izao mba natao manjaka io ambara-pahatonga fanateran-doapolo izao dia atsika matoky fahavalon-doapolo ny andiny ny faharoapolo. Na iresaka rehefa amin'ny asa fanompoana izay hiton'Andriamanitra atsika, tsy mbola hianton'Andriamanitra atsika satria ty alahady farampotoana ity dia alahady tokany Ezekiny ho alahady fiantsoana, alahady ny sepala ihany koa. Dia arak'izany aza manana tahotra na manana aitsy rehefa novanasa an'Andriamanitra tahaka ny Jeremia tamin'any hoe zara toko mbola tanora kely mbola zara zany fa hevero fa efa niantatsika metoa Andriamanitra ary manome toky fa momba atsika izy amin'ny asany Andriamanitra atsika. Izy no anenjy ny teny ao avavantsika. Ary izany dia rehefa malala ny idirantsika amin'ny afatra fahatelo farany. Andriamanitra manome ny famonjeny mampitoetra ny fahefany ao amin'iny. Andriamanitra manome ny famonjeny mampitoetra ny fahefany ao amin'iny. Izany efa fahatelo rehefa hitantsika amin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia milazan'izany. Manoloana ireo zava-tsarotra ny Jeremia mpaminana rehefa izay tena niaina tao anatin'ny zava-tsarotra tokoa izy satria niaina tao anatina fisambolana izy, na latsaka tao anaty lavaka izy, na tao an-trano maizina Jeremia, norahoanana fafo izy. Kanefa rehefa malala tsy nasaka anazy kilaza mazava ny tenin'Andriamanitra izany, tsy nasaka anazy kitoro ny vaovao mafaly izany, tsy nasaka ny Jeremia tsy toro vavolombelon'Andriamanitra izany. Fa ka manatezany ka anaty kamezam-pomen'Andriamanitra azy dia izao rehefa nahita fiadanana izy, nahita fikarena teo mpanaovana ny Andriamanitra izy. Matetika manko rehefa malala isika rehefa miloso mandrakona fanompoana n'Andriamanitra sy ny fanaran'Andriamanitra voazary toetra anatin'ny fanenjehany fanka mora manino mora mihemotra, tsy mahazaka tabataba ny kristianina namana, tsy mahazaka resaka ny fiarahamonina dia mora mihemotra anatin'ny fizakazana tsara ataotsika. Fa tsy mba toy izany ny Jeremia ty raha fa ka ao anatin'ny fanenjehana mamay izy
ny voamaika mampiseho ny hafanam-pony amin'ny asa fitorianany famonjen'Andriamanitra amin'ny filazantsara n'Andriamanitra izany. Rehavako malala manoloana izany indrindra dia izao ny hoe rehefa say isika hijoro ho vavoloben'Andriamanitra dia izy kosa Andriamanitra ampitoetra ny fahefana ao anatsika. Ampitoetra ny fahefana anatsika, hanome-tsika ny fahefana feno. Ka ina ny fahefana feno atsika dia jerentsika ny fasily sy andininy fahafolo. Mivaky toy izao manarana Jesosy. Ary indro aho andiny fahafolo. Ary indro aho manendry anao izao andro anio izao hanapahefana firenena sy ny fanjakana, hanombotra sy anjera sy andrava sy anjoda marina iny. Hanombotra sy anjoda. Raha mamombela malala sarotra be raha tamin'izany fotoana izany andeha anjoda n'Andriamanitra tsisy, anjoda n'Andriamanitra sampy. Satria izany no netiny mpitondra fanjakana sy mpisorona teo amin'ny Israely tamin'izany fotoana izany. Kanefa jereniko aminany esana nanjera izany sampy natanjaka tamin'izany fotoana izay mitondra loza ho amin'ny firenena tokoa izany. Ary nanapotika ireo ody maloto firenena sady sanandrava ireo fikasan-gasy natao ny Egyptiana sy mitondra fanjakana tao Joda mba tsy hijerena amin'ilay Jehovahandriamanitra masina. Ka dia nijoro nanorona sady mamboly nametraka tsara ny famonjen'Andriamanitra sady nampitodika ny vavan'Andriamanitra ho amin'ny fidebahana hiverina n'Andriamanitra tanteraka teo amin'ny Israely izany. Ho atsika kosa rehefa alady ny fiantsoana izao. Anona ndraiky tsika tsara iaby anavao fanona tena tsy andretsika ny lalàna mikampialady ty amin'ny lalàny fiantsoan'Andriamanitra tsika tsara iaby. Mety bekôna isika, mety mpiandry isika, mety amin'ny sampana tsirairay sy sokajy minasa tsara iaby ihitsy manana andraikitra masina isika. Sahy mandrava, sahy mandrodana izay mitondra fampianarana tsizy na mitarika vahoakan'Andriamanitra many amin'ny lala fitadireza. Fa izany aho miampisitsika kristiana, izany miampisitsika hipresana atoky amin'ny fanomponan'Andriamanitra ka sa hitondra filazantsara Jesosy Kristy. Ary sa joro vavoloben'Andriamanitra ao anatin'izany. Rehefa malala aza matahotra fa efa manome atsika ny tompo. Ary manome atsika izy sady manome fahefana izany hoe ny voninahitry ny tompo no atakiny atsika. Azahoantsika manahery manohatra ny fanambolem-devoly sy mandrava ny asa ratsy rehetra, ny asa satana sy ny asa ratsy rehetra eny amin'izy ny tontolo izao rehetra. Tsara koa ary fanomen'Andriamanitra atsika, mendry soa atsika ny fahefana araka izay anambarana azy ao anaty faina ny fona dia fito amin'ny boka hatramin'ny favoalan'ny folo. Dia raha tsy mamakina fahefana mendry soa atsika rehefa. Dia raha tsy kakendrona masy zany ohatrany ahoana ny fahefana ny tompo atsika io rehefa ambeana s'Andriamanitra atsika. Marka toko faina ambin'ny folo, andimy ka dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiminy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitatsika dia vakina ny teny ianaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao famantarana izao manaraka izay mino. Anino? Amoaka dia mianaraka izy. Hiteny amin'ny teny dia tsy mbola hainy izy. Handray miarana izy. Ary na dia misy zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra-tanana marara izy dia ho sitrana ireny. Za baraka izany. Feno ny fahefana ny Andriamanitra atsika. Izany hoe ilay tena fahefan'i Jesosy nampitoeran'i Jesosy tena atsika. Aza manana talana intsony, ary aza manana aya intsony ny ampidoroana vavoloben'i Jesosy Kristy. Misy amintsika mantsy rehefa mpanompon'Andriamanitra raha tsy natrea mivava eny fiarahamonina misy zany, misy solatra fambinony ihany. Dia fiarahamonina vavokany ty olona ty fandrefana santo mpivavaka sakalazy da atsoka izy.
inona ataontsika mitsoka ny tena lasa fambolamakebeha mitsoka ny olona misy teninatitsika misy amin'ny fiarahamonina rehefa malala iny amin'ny fiarahamonina eny mila vonjy angetaela famonjena amintsika izy fa ny famonjen'Andriamanitra dia tobonitsika samy rehetra ihany fa tsy araka izay baikina ny tenjen'Andriamanitra amintsika indrindra fakazana zany eo amin'ny resaka misokatra tsy niaretana eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny dia mandrafefotsika miteny hoe natao ampiandry ihany fanasana naretana kanefa Jesosy tsy miteny eo ampiandry fo azy rehetra amin'ino ahoana i Jesosy anino toy izao famantarana azy rehetra ino azy rehetra amin'ino ny mino rehetra zany dia natao dia men'Andriamanitra fahefana ao anatin'ny asany Andriamanitra azy zava ny afaka riavo mikrizy isika ho fitaovana mahomby mibera-tany Jesosy Kristy hampiarana amin'ny amin'ny ratsy ary hiverenana olona indray amin'Andriamanitra noho izany raha malalaka izany hoe Andriamanitra maneho famonjeny amin'iny inona dia afaka voalohany dia resaka mampitera dia mantsana famonjena amin'ino mibaiko amin'ino hanao ny asa Andriamanitra maneho famonjena amin'ino manome toky fomba amin'ino izy Andriamanitra maneho famonjena amin'ino mampipetra fahefana ao amin'ino izy Andriamanitra rehefa vonaitra voasoratra tia kosany izany toy n'Andriamanitra zany
Andriamanitra be famiraposika an-trany ianao fa mbola hijery any aman-dakarivo ary dia mamelany ereto. Amen. Rehefa malala vosoratra hoe i Kristy izay tsy nahalala olo dia efa nataon'Andriamanitra ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Koa ianao izay mibebaka marina tokoa, raiso am-pitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika izao. Hoy ny tompo, fa ankehitriny izao lazainy Jehova izay nahary anao sady namorona anao. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantry ny anaranao aho ary ianao. Fa izao Jehova n'Andriamanitra ao ho avela mielikareo noho ny anarany masina midirany ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarana mampahotany, sambatra ny olona izay tsisany Jehova elo ary tsy misy fitanam-panahy. Amen. Hira faha-folo andimy voalohany ataontsika fitsanganana. Ataontsika ny fanekeko-noana lavaka voalohany, fanekeko-noana apostolika.